noho ny amarony ireo olona naniry ny azo tombontsoa tamin'ny tsy hetsika opération Smile ao Saty dia mbola isy ny andiany manaraka ho tanterahana amin'ny volana septambra ho avy izao. Eo amin'ny tontolo ara-pinoana kosa no anoizantsika ny fampalam-baovao tsy mitsahatra mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny andraikitra tandrify azy ny sampana tanora kristianina eo anivony FJKM Ambonorina Sondamparitany Arivo Avaradrano ankalazaina amin'ny tsy taona itsy ary ny fahafolo taona ny tambarany STK ao amin'ny antoko-pihira akon'ny famonjenana afa mitondra fanazavana mikasika izay indrindra moa Andriamatoa Randriana Rivony Malalatsiana filohan'ny STK afa. Zay sampana tanora kristianina akon'ny famonjena eto amin'ny fiangonana FJKM Ambonorina Sampotsinamena dia anatanteraka famaranam-bokatra ny alaty 17 volana aprily 2022 ho avy izao. Ny fandaharam-potoana amin'izany dia toy izao: ny maraina manomboka amin'ny 7 sasany no anaovana fanampom-pivavahana izay entina idiran'Andriamanitra ka Andriamatoa Faniny Rantsoavaly Sopitandrina izay filohan'ny STK Fohibe no hitondra ny tenin'Andriamanitra. Ny tolakandro manomboka amin'ny 2 sasany kosa dia anatanteraka antsakira fidirana izay entina ampafantarana sy amoahana amin'ny fomba ofisialin'ny rakira faro izay nampitondraina ny lohateny hoe Asandratra avy izay. Io fandaharan'asa izay tanterahanay amin'ny alahady ho avy izao io mandeha isan'ny fandaharan'asa goavana izay tanterahanay amin'ny ditaonity.